Raha tsika malala fa ny babontsika ho ateo ara-tafika ara-pahalalana ara-tsaina ara-kolotsaina ary rehefa babonantsika ara-tafika izay midika fa voazanakitsika eo ambany vahoan'ny frantsay isika amin'ny lafiny rehetra na ara-politika na ara-ekonomika amin'ny lafiny rehetra dia mbola ny frantsay no mitatan'eto ary ny bolokiny no napetrany teto manao ny asa ratsy napetrany teto. Raha mitsangana izay milaza fa tsy mahaleo tena amin'ny malagasy dia samy mahalalitsika amin'izany zavatra nambarako izany fa tsisy malagasy mahaleo tena eto Madagasikara tsy mahaleo tena. Ka inona mbola hiazakazahana ankalazana ny 26 juin tsy mahavaky fo anareo ve no mijery malagasy kely zaraina saina izay saina ny terena ira-pirenena ny terena natao mpitondra ny terena napetraka na ny mambra tao raha mbola vahiny amin'izao fotoana izao nefa ny fotoana mpanafahana Madagasikara. Ny tiako lazaina dia tsotra natafika aza dia ny frantsay ny nametraka enina amby 50 taona zay nilazaiko teo fa tsy manantsika tafika anabakabaka tafika andramomasina ny ananatsika tsy tafika fa miaramila kely namena fitaovam-piadiana atao hery mpamoretana ireo tena tia tanindrazana midika izany fa na ny fari-dranomasitsika aza tsy voarotsika ny fananatsika ireo nosy ireo izay patrimoine malagasy tena malagasy fa na ny fasanao ara dia fasana malagasy bodon'ny frantsay akitsirano izao vonony ny mpanjony malagasy olona firy ny fianakaviana miaina amin'izany nefa tapitra vonony nahita teny ve mpitondra midika izany fa bolokiny ary traître ireo mpitondra ireo nanazava teo hoe ka nakasiosy bely izany ary rehefa hoe occupé manimilitari ny taninao ny territoire nationalinao souveraineténao hitsakitsahany miaramila vahiny sy ny puissance étrangère tsy ahita teny ianao midika izany tompoko fa traître contre nation malagasy le olona zao le izy zany matoa zay mitsangana dia manainga ny vahoaka malagasy sahanao tsy amin'izay amin'ireo boloky rehetra ireo napetrany satria zava-poana fitakitsika an'ireo nositsika ireo raha mbola inegosie amin'ireo nitsodrano io zahay nanao antsoavo ary nisy namaly na pailalany ireo vahiny na pailalany mitera-tany malagasy maro be ny hitanay ary firenena manjatony no hitanay koa nilaza fa ny malagasy ary manampy itsika ireo nanamafy zay fa tsy maintsy ho azytsika ireo araky ny teny zandriko teo fa si c'était une cause perdue d'avance tsy nanao zahay fa atsika ireo tsy maintsy hiverina malagasy ireo mailo anefitsika fa misy sasatsasany amin'ireo izay teknisiantsika ihany na teknisiana vahiny tady amilivily amin'izany hoe ny frantsainy ao fa manaovinareo négociation mba azahoanareo 40%, 50%, 60%. Tsy anyvaliny zany tsy négociable ny tanindrazana UZES lazaina fa zone économique io tsy négociable fa ny malagasy ary tena milaza ary fa io Maurice io aza mbola ao anatin'ny fari-dranomasin'ny Madagasikara na Seychelles raha mbola ao ny Comore mbola ao ary mpanjaka malagasy ny tamin'ireny toerany ireny ko inona ny tabatabanantsika hoe any frantsay ireo nisy ray aman-dreny ny teny teo nampianatra tsara nazava be ny teniny hoe tsy ilaina taky osy professeur Ranjiva ka raha tena hitakitsika nositsika dia isika rehetrarehetra no etaniko ho anareo tanora no edinay ho an'ny taranaka malagasy fa tsy ho anay tsony tsy ho andevonareo eto amin'ny taninareo sao nefa ny le izy maro ny vahaolana nasio teo ny oety manana vitatsika nareo mpangalatra rehetra teto mifandimby teo raha nanafina ny herenany rehetrarehetra any ary aitsika misy azy ka na mpangalatra namen'Andriamanitra an'izany ny olona manao marina omeny manome toky fa raha zay ety manana no ilaina
vitantsika zany amin'ny fotoana foy dia foy ary tafavoakatsika Madagasikara aminatin'izao fahantrana lalina miopapan'izao fa tsy mendrika tiky zao. Nilaza teo fa ny lalàna napetraky ny kôlônia ny rafitra kôlônialy rehetrarehetra dia ilaina tsoahana teto hatramin'ny io lalam-panorenana nataon'io fierovana ny tombontsoa ny volavolain'ny tany ampita-tany dia manampahaizana vahiny nanao an'io fa tsy tsika malagasy. Midika izany fa ilaina soloina tanteraka io. Afaka manao zavatra hafa tsika tsy miankina amin'ny rafitra kôlônialy, manova système tanteraka mihitsy ary tireo fondation nolazainy ity tsy izay ny tena tediavintsika fa révolution tanteraka mangarahara azahoantsika ny fahaleovantena malagasy. Vahaolana sasany dia tsy miankina amin'ny FMI na banque mondiale na mandoalika na mangataka. Manantsika aniza moa Madagasikara an'ireo angasa atsika no angataka lava amin'ireo tsika ary nilaza teo fa na ny volamena mivoaka eto fotsiny ara zay atao baralahany io le tsy vanina nanao an'izay hosazian'Andriamanitra. Milaza eto fa na io volamena io fotsiny aza nitrandrahantsika dia efa matafavoaka amin'ny malagasy rehetra. Maika fa reo arena kibon'ny tany rehetrarehetra na ny andramena na ny trondro na ny azan-dranontsika na ny rehetrarehetra dia any malagasy nefa ry zareo ny lasa mpanefo hoe feto manafina ny vola any ampanamam-pampersany. Raha mahafantatrareo moa fa ny ao anatin'le mpanamam-pampersy io maro be ny malagasy mpanefo ao fa tsy vitsy ary tena mahavariana dia mahatonga nametram-panontaniana taminareo hoe taiza moa reo ary taiza le mpitondra antsika rehetra reo no nahita volana lefa ny tany ampita-tany rehetrarehetra teo ko maninona tsika tsy ahita vola. Raha izay ny hoe vahaolana, raha izay ny hoe ty manana manahirana izay foana ny fanontaniana apetraky ny olona.